d'honnêteté, fandaharana hifanentanana, ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy tady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny tanana. Soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena ho abolana 720 andiny 7 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Faly miarabantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao fandaharana izay iarahantsika amin'ny fikambanana toy vakan'ny fahamarinana na ny chaîne d'honnêteté izao. Faly indrindra hifampizara amintsika ny tenin'Andriamanitra izay hifampaherezantsika eto ahafahantsika miara mandroso indray amin'izao toeram-pahasoavana nametran'Andriamanitra tsika izao dia ny toeram-pinoana izay ahafahantsika mivelona araka ny soratra masina. Ka dia mialohan'ny hifampizarana ny teny dia andeha isika rehetra mbola hiaraka hivavaka aloha. Izay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fanomenao izao fotoana izao indray. Ahafahanay eto Tompo miaraka, ahafahanay mandre avy aminao koa izay afatra tianao ampitaina aminay, fa fantatray fa raha misaraka aminao izay dia tsy mahay manao na inona. Milanao izay Tompo, indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra izay andalovan'ny firenena ary izao tontolo izao mihitsy aza noho ny valanaretina izay misy mandripaka olona maro, mahavaka ny olona, tsy hintsony fanantenana ao anatin'ny fonony betsaka. Milanao izay Andriamanitra satria fantatray fa ianao mbola Andriamanitra mifehy izao tontolo izao sy ny tranga rehetra misy eo amin'izao tontolo izao. Koa dia manatona anao izay amin'izao fotoana izao, mangataka aminao mba ho ampaherezinao ahafahanay miatrika ny fiainanay, ampatokiana ary indrindra Tompo ahita ny fiadanana sy ny fifaliana mandrakariva miaraka aminao, na inona mitranga na inona midona eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia faly miarabantsika ry havana ary fantatsika fa miasarotra indray ny toedra raha na ny fiainana eto amin'ny firenentsika amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Niverina indray ilay nantsoin'ny betsaka hoe fihiboana, ilay fijanonana ao an-trano tsy fahafahana mivoaka, mitovy amin'ilay tamin'ny voananomboka izao valanaretina COVID-19 izao. Zavatra tsikatra sy hita re ombenombeny amin'ny resaky ny olona dia ny fahakiviana no ambara matetika, zany no resaka eninao etsy sy aroa. Eo koa ny tahotra, tebiteby, inona marina ny zavatra isy raha mpitso raha afaka mpitso anahoana ity fiainany ity amin'ny lafiny rehetra. Ny ara-pahasalamana moa dia fa io hoe matahotra ny hotratry ny aretina, kanefa koa amin'ny ara-bola, amin'ny ara-kasa, amin'ny lafiny ara-piarahamonina, ity firenena ity mihitsy aza hoaiza ahoana inona ny zavatra isy aza, zany rehetra zany mampitebiteby sy mampitaintaina ny olona avokoa. Dia manoloana n'izany rehetra zany, misy zavatra azontsika atao ve? Misy zavatra azontsika iainana ve? Ry havana, ny zavatra rehetra rehefa ao amin'Andriamanitra dia misy antony avokoa ary fantatra fa manana vahaolana amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Andeha aloha isika nge hijery tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Hebreo 2 ka ny 4:4 sy ny 5:10. Zao ny zavatra voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria manana nofo aman-drano zaza dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba anafahany
izay rehetra nandaniny fiainany rehetra tamin'ny fahambevozana no nitahotra ny fahafatesana. Rehefa tena mandinika ianao amin'izao fiainan'izao dia saika nitahotra no mameno betsaka ny fiainan'ny olona amin'ny ankehitriny. Araka ny lazaiko teo hoe matahotra an'ireo tratry ny aretina io izay tsy hoe mahatonga fanaintainana amin'io fotsiny fa miteraka fahafatesana mihitsy aza amin'ny betsaka manerana zao tontolo zao dia tena anarivo ny analiny arahany manerana zao tontolo zao dia efa anetsiny maromaro no efa maty vokatr' zany aretina izany. Ny fiasany eo amin'ny fiainan'ny olona dia mazava ho azy fa tahotra no azon'aretina kanefa ny koa tahotra ny fahafatesana. Ary hitantsika fa tsy vitsy ny olona izay miaina ao anatin'izany tahotra zany ankehitriny. Matahotra ny aretina, matahotra ny ho faty. Ity tenin'Andriamanitra eto ity dia manambara ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ilay tonga tetỳ ambonin'ny tany, tonga olona. Ary ny nahatongavany olona dia mba hatonga azy afaka ny ho faty satria tsy mety maty zany atao hoe Andriamanitra, tsisy fahafatesana mahazo an'izany Andriamanitra zany. Fa milaina Jesosy Kristy na dia zanak'Andriamanitra aza ny tafinofo mba hahafahany miditra eo amin'ny sehatry ny fiainan'ny zanak'olombelona ka isedra ny fahafatesana koa tahaka ny olombelona. Mba haninona nefa? Mba hamonjy atsika satria raha tsy misy raha latsaka tsy misy fambelan-keloka. Ary fantatsika fa fahafatesana ny tambony ota ny olombelona rehetra, ny faratsy ny olombelona rehetra dia milaina misy olona na fanatitra aterina hosolony zany ota izany mba tsy hahatonga azy ho faty. De Jesosy Kristy Tompo no nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mitondra an'izany sazy tokony hahatra n'Andriamanitra antsika zany, ary zany no nahatonga azy lasa olona naka endrika olona ahatanteraka izany famonjena izany. Kanefa tsy zay ihany lazain'ny soratra masina fa antony fa koa mba ahatonga azy ho faty, ary zay fahafatesana zay no andreseny lay niazona ny fahafatesana de ny devoly zay nahatongavany fahafatesana teto amin'ny olona satria ny fitahan'ny devoly ny olona ka nanjary lasa nanota, ary rehefa nanota izy dia tanteraka lay teny hoe fahafatesana no tambon'ny ota. Mba hahafahana mandresy an'izany ary zany hoe tsy ilay ota miteraka fahafatesana intsony fotsiny sisa no iainany zanak'olombelona, fa mba afaka hanana fiainana tsy ny fiainana eto an-tany ihany fa ny fiainana mandrakizay dia nanaiky ho faty Jesosy Kristy hitondra ny sazy ny fahafatesana rehetra tokony hatra amin'ny olombelona ka dia afaka ho velona izy. Mazanatsany aza nefa dia mbola betsaka ny olona zay tsy manolotra ny fiainany, tsy mino ho an'io Jesosy Kristy Tompo sy ny asa-pamonjena vitan'io. Noho izany, inona ny zavatra misy? Lasa mandany ny androny, ny fotoanany, ny heriny, ny volany, ny zavatra iainany rehetra eto amin'izao tontolo zao dia mandany zany izy amin'ny tahotra ny fahafatesana. Ary voalazan'ny soratra masina eto fa tahaka ny fanandevozana mihitsy ny tahotra ny fahafatesana eo amin'ny olona. Ry havana, voalazan'ny soratra masina fa ny tahotra dia mampahory. Ao amin'ny Jaona voalohany toko faefatra ka tendiny 7:20 no ilazany zany fa mampahory ny tahotra fa ny fitiavana kosa ny mahamelona. Ny zavatra zay tiany Tompo ho ao anatintsika dia ny fiadanana, ny fiainana, ny fifaliana, fa tsy ny tahotra ary tsy ny hohory vokatry ny tahotra, na tahotra aretina na tahotra fahafatesana. Nefa dia betsaka ny mandany ny fotoanany sy ny zavatra maro samihafa eo amin'ny fiainany no ny tahotra. Dia lasa andevony zany mihitsy ny fiainany araka ny tenin'Andriamanitra. Raha tokony hijery zay kojakojana, hikolokoloana, hamelomana ny fiainana na iainana dia lasa mitady zay everina hiarovana, everina anemorana, everina anakanana mihitsy aza raha azo atao ny fahafatesana. Lasa mivadika amin'ny lalana tokony ho izy mihitsy ny fiainan'ny olona mihoatra amin'ny hoe fahafatesana sy fiainana io. Andriamanitra no nanome antsika ny fiainana, ary zany fiainana zany dia tian'Andriamanitra hifalitsika, hiadanantsika, tena hoe sitrantsika satria nomeny ho atsika.
ary ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ananantsika fiainana misy fifaliana, misy fiadanana, misy fahafaham-po. Raha ny tokony izy ny fifantohantsika eo amin'izao fahavelomantsika izao dia izay hanatsarana ny fiainana, izay hifaliana amin'ny fiainana, izay hisitrahana ny fiainana. Izany no tokony andanintsika kokoa ny fotoanantsika. Ny fahafatesana tsy maintsy ho avy ihany amin'ny fotoana izay atongavan'izany. Andriamanitra ny mandahatra an'izany. Fa tsy andany ny herintsika, ny fifantohantsika, ny volantsika amin'ny hoe matahotra ny fahafatesantsika. Samy hafa ry havana ny zava-misy ao anatin'ny fiainan'ny olona izay miaina sy manao zavatra no mitahotra ny fahafatesana sy ny aretina, sy ny olona izay miaina mba hikolokolo, hikojakoja, hitaiza, hanatsara ny atao hoe fiainana. Ny fanontaniana izay mipetraka amintsika ry havana indrindra amin'izao vanim-potoana izao dia ny hoe mandany fotoana sy hery misitraka ny fiainantsika ve isika, sa mandany fotoana sy hery amin'ny fahatahorana ny fahafatesana. Ny alohan'ny fahafatesana ara-nofo izay tsy maintsy hiatra amintsika olombelona dia misy ny fiainana. Kanefa koa misy ny fahafatesana izay atao hoe fahafatesana ara-panahy. Ary io fahafatesana ara-panahy io aza no mitondra makany amin'ny fahafatesana izay raha maty ny nofo dia mbola misy fahafatesana faharoa ambadika izao fiainana izao. Fa raha toa kosa velona tsara ao amin'ny tompo ara-panahy ny olona dia ho velona mandrakizay izy ao aoriana ny fahafatesana. Ka manoloana n'izany zavatra rehetra misy zany, na fahafatesana ara-nofo, na fahafatesana eto an-tany, na fahafatesana ny an-danitra, dia misy tenin'Andriamanitra izay mametraka tsara ho amintsika zanak'olombelona ny fisafidianana ny amin'ny hoe fahafatesana sy fiainana. Ao amin'ny Deuteronomia 3:7-10 dia izao ny vaky ny teny izay nataony Mosesy mpanompon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely fa izany ary mentefa aty amintsika ihany koa nataon'Andriamanitra tafita amintsika. Dia izao ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy: miantso ny lanitra sy ny tany aho anio, ho vavolombelona aminao, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao, dia ny hotian'i Jehovah Andriamanitra ianao ka hiaino ny feony sy hifikitra aminy, fa izany no fiainanao sy fahamaroany ny andronao, mba honenanao eo amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao homena anao. Ny olombelona tsiraray avy dia samy nataon'Andriamanitra amin'ny firenena izay misy azy avy, ary amin'ny firenena misy azy io dia asian'Andriamanitra mifidy ny olona na fahafatesana na fiainana fa eo anoloany dia misy fahafatesana sy fiainana ka anjara no mifidy hoe ho aiza izy. Ny tena fiainana ry havana izay manomboka ety ambonin'ny tany dia io lazainy mpanompon'Andriamanitra hoe ny hotian'i Jehovah Andriamanitra ao ka hiaino ny feony sy hifikitra aminy. Hotian'i Jehovah Andriamanitra ka hiaino ny feony sy hifikitra aminy. Ny fampirisihany Mosesy ny olona tamin'izany ary ampirisihana antsika ankehitriny koa dia ny hifidy an'izany karazam-piainana izany. Fiainana tian'Andriamanitra, fiainana mihaino ny teniny ary fiainana mifikitra aminy. Lay hoe mifikitra ry havana dia misy endrika manao fanahiniana mihazona azy, mandeha miaraka aminy, na inona zavatra mety mitranga, na inona zavatra mety midona eo amin'ny fiainanao manokana. Zany no anatra omen'ny tompo atsika, mifidy ny fiainana. Ry havana, ny amin'ilay hoe fahafatesana sy fiainana zany dia efa amin'izao ankehitriny izao sahady dia efa misy lay ahafahan'ny olombelona tsiraray avy mifidy azy, ary ny fitohizany dia arakaraka ny safidy izay ataon'ny olona io. Ny mifidy sy ny manapa-kevitra ry havana dia efa nataon'Andriamanitra ho toetra azon'ny olona ampiasaina fa ahafahana omenan'ny olona, ka na ny fiainana mahavelona azy sy mahatsara ny fiainana azy dia misy fiatraikany eo aminy zany ataony hoe mifidy sy manapa-kevitra zany. Mifidy sy manapa-kevitra no nametrahan'Andriamanitra ny olona fa tsy ny hoterena sy ny hovozonana. Zao anefa
Izany mifidy sy manapa-kevitra zany dia tena zavatra tsapan'ilay olona manatanteraka izany, ary tena tsapany sy fantany koa fa tompony andraikitra amin'izay safidiny sy amin'izay fanapahan-kevitra ataony izy. Izany no nataon'Andriamanitra ho antsika olombelona. Ka na ny fiarahantsika amin'io Andriamanitra io aza, na ilay tian'Andriamanitra sy fidy ankatony teniny aza, dia tena tompony andraikitra isika. Avy eo kosa Andriamanitra dia ahatanteraka lay efa nampanantenainy raha mifidy an'izany lalan'izany tsika. Ary raha isika olombelona aza mba mahatsiaro ihany amin'ny fotoana sasany hoe mahatoky amin'ny teny ary afaka mahatanteraka izay nampanantenaintsika. Andriamanitra dia efa miteny fa zay rehetra nolazainy tsy misy tsy ho tanteraka na iray aza, fa misy fampanantenana maro samihafa, misy fitahiana maro samihafa, misy hevitra maro samihafa hitondra fiadanana fahatsiloza, misy fahasoavana maro samihafa, fahasoavana nampy fahasoavana aza hoy Jesosy Kristy Tompo. Zany rehetra zany rehefa mitenenin'Andriamanitra dia ho tanterahany rehefa mifidy miaraka aminy isika. Misy teny vitsivitsy ry havana atao amin'ny tenin'Andriamanitra izay tiako mba ho jerentsika kely mahakasika an'izay le hoe inona tokoa moa ny safidy izay ataontsika olombelona. Ny anankiray dia ny hoe tsy miady amin'ny nofo aman-drà, zany hoe ny olombelona mitovy amintsika no miantsonantsika, fa miady amin'ny fanahy ratsy izay eny amin'ny rivotra. Ao amin'ny Efesianina 4:9 ka ny 2:10 no misy an'izany teny zany. Raha mijery ny zava-misy eto amin'ity fiainantsika ity isika dia misy tena vokatry ny asan'ny fanahy ratsy, ny asan'ny devoly mihitsy izay mianjady amin'ny firenena zao tontolo zao koa aza. Ary ny aretina dia tsy ilay avy amin'Andriamanitra mahatsara sy mahasoa ny olombelona. Eny fa na dia ampiasain'Andriamanitra aza indraindray ahafahany mampitodika ny olona aminy, ahafahany mampatsiaro tena ny olona mba hiverina amin'ny indray, fa tanjon'Andriamanitra ninona zavatra ataony dia izao ihany, mba hiverina sy hitodika amin'ny olona ka handray ny famonjeny sy ny fahasoavany. Fa ny devoly dia fanahy ratsy izay eny amin'ny rivotra miasa mamely ny olombelona amin'ny karazana faharatsiana maro samihafa, mitarika ny olombelona amin'ny karazana toetra sy fanao sy fiainana izay mamoetra, manimba, manapotika araka ny fahafantarantsika ambaran'ny ten'Andriamanitra hoe devoly tsy avy raha tsy hamono sy andringana, devoly dia mpandainga rainy lainga. Zavatra maro samihafa tahaka izany no ataony mpamon'olona hatramin'ny voalohany. Ka io no fanahy izay edivantsika. Raha toa ka miatrika isika iady dia miady amin'ny fanahy ratsy izay ny rivotra, ary safidy ny anaiky an'izany. Zavatra misy ry havana ny olombelona indraindray eo amin'ny safidiny dia mampivamadika ny zavatra. Raha tokony miady amin'ny fanahy ratsy izay ny amin'ny rivotra izy, fa ho tia kosa ny olombelona, dia indraindray ny olona dia miady amin'ny olona mitovy aminy, lay nofo aman-drà mitovy aminy, indray no iadivany, ifanaratsiny, ifanenjehany, anaovany zavatra maro samihafa, ifanambakany, ifankahalany sy ny zavatra maro samihafa tahaka izany. Fa lay fanahy ratsy indray no anaovany karazana fifanekena, mandainga izy, mangalatra izy, manao ratsy maro samihafa izy, mifanenjika izy, mifamono, mifankahala. Ireny rehetrarehetra ireny dia lay fanahy ratsy, lay tokony adivana no tompony ireny sy mpitarika an'ireny, mpampirisika an'ireny ary mpanome saina hanatanterahana an'ireny. Ny ota rehetra dia avy amin'ny fampirisian'ilay devoly, ny atombohany dia izany, ary ny fitohizany koa dia mbola ao. Ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra sy ny asan'izany fanahy izany sy ny vokatra izany asan'izany, izany no iadivantsika, fa tsy ny olona izay nofo aman-drà mitovy amintsika. Nefa dia mifamadika amin'izany indraindray ny safidy izay ataon'ny olona manoloana ny zava-misy. Raha mijery an'Andriamanitra isika dia izao ny toetran'Andriamanitra. Tia ny olombelona izy, fa mankahala ny ota. Ary indraindray tsika eo amin'ny safiditsika dia mankahala indray ny olona mitovy amintsika izay midika avy hatrany, fa fitiavana ny ota. Rehefa misy tsy fitiavana, rehefa misy fankahalana ao aminao, fankahalana ny mpiarabelona aminao, mpiara-mivavaka aminao,
mpiray firenena aminao, raha misy fankalana olona na iza izay ny foron'Andriamanitra dia efa midika sady avy hatrany ho fitiavana ny ota izany, satria ny fankalana ny olona amin'ny maha-olo azy dia efa fahotana. Hitantsika amin'izany ny zavatra misy indraindray amin'ny olona, ary ny ankamaroan'ny olona indraindray dia mifidy an'izany lalana izany. Ary indraindray ny olona toa tsy tonga saina akory fa toatra ny mandeha ho azy ilay safidy mpiainana izay ataony. Fa raha ny tena marina, araka ny efa nilazaiko teo aloha, dia tokony tompon'andraikitra amin'ny safidiny sy ny fanapahan-keviny foana ny olona. Ka izany nanaovan'Andriamanitra antsika, zany tian'Andriamanitra ho hita eo amintsika eo amin'izay lalam-piainana rehetra izorantsika. Tompon'andraikitra satria fantatro inona iza no nofidiko. Fa ny fomba fiasan'ny devoly ravana dia aoko fantatritsika fa tsy mba tahaka izany. Fomba fiasan'ny devoly dia ny manajamba ny fisainana sy manadonto ny fo sy ny fanahy ny sain'ny olona, ka mahatonga azy tsy mahita, tsy mahalala, tahaka ny jamba eo amin'izay fiainana misy azy, ny zavatra andalovany. Hanika rehefa jamba izy na tsy mahalala izy dia misy ilay manosika azy amin'izay, manolotsaina azy, mampafantatra azy hoe ity no ataovy ary any no andehany. Ao amin'ny Korintianina 2:4 ka ny 9:7 sy ny 4 dia izao ny voalazan'ny soratra masina: raha miafina ny filazantsara anay dia miafina amin'izay ho very zany, izay noajambain'ny andry an'izao tontolo izao dia ny sainy tsy mino mba tsy posahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrika Andriamanitra. Hitantsika izany ny fomba fiasan'ny devoly, fomba fiasan'ilay fanahy ratsy izay tokony hadivantsika io dia izao: manajamba izy. Dikany hoe jamba dia tsy mahita, tsy mahalala, endrika ara-panahy no resahany eto fa tsy ilay amin'ny ara-nofo, tsy mahalala ny tena marina, tsy mahafantatra ny tokony ho izy, ka dia mazava ho azy fa izay mitarika azy avy eo no tsy maintsy alehany. Sara amin'izany ny zavatra nahazo an'i Jodasy. Be dia be ny zavatra hitany arahany tamin'i Jesosy Kristy, nofo dimy sy azany rano roa na avoky olona be dia be, maty mitsangana, miboka sitrana, nalemy mitsangana, fahagagana maro samihafa ary fampianarana maro samihafa momba ny fiainana, ny amin'izay tokony atao, momba ny vavaka, momba ny tenin'Andriamanitra, momba ny fifandraisana amin'ny olona samy olona, momba ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Be dia be mihitsy azy izay nomeny ny tompo azy. Fa tamin'ny fotoana anankiray dia tahaka ny jamba tsy nahatadidina na atsiaro na nahafantatra ny reny intsony izy, fa vola no nahamaika azy. Ary dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa miditra tao aminy Satana, ary efa tafiditra tao aminy Satana dia lasa izy nandeha namadika an'i Jesosy, ary ny teniny dia hoe omenareo ohatrinona, inona no omenareo aho ohatrinona mba amadiako anareo, anolorako anareo an'i Jesosy Kristy. Fomba fiadin'ny Satana manajamba mba hahatonga ny olona tsy hahita lalana, tsy hahafantatra ny marina, fa izy ny manolo-tsaina avy eo dia lasa mandeha manaonao foana. Aoka ho tonga saina sika ry havana fa rehefa fanapahan-kevitra ny fanapahan-kevitra tsy voasaina, fanapahan-kevitra tsy tompon'andraikitra, rehefa tsy ianao no tena misafidy fa tohatra ny misy manosika, tohatra ny misy mitarika, misy manapa-kevitra eo amin'ny toeranao, dia somary efa hafahafa zay. Fa izaso ianao dia navelan'Andriamanitra hanapa-kevitra manokana tompon'andraikitra eo amin'izay fanapahan-kevitra raisiko sy raisinao. Tsy tadidy na tsarony Jodasy akory, fa namofo dimy sy azan-drano roa aza kely zany raha ny fijery azy, fa rehefa eo am-pelantanan'ny tompo ka omenan'ny tompo ary iarana amin'ny tompo, na olona anarivony aza dia vokiny zany. Fa maika izy hanana vola misimisy kokoa noho ny teo am-pelantanany, 30 tamin'ny vola nampiasaina tamin'izany no nomena azy, dia iny izy faharoboka hamadika ny marina. Nakaiza nefa nahavita hatraiza, tonga hatraiza lay vola 30 izay namadiana an' Jesosy Kristy tompo. Ry havana, safidy dia nomen'Andriamanitra ho asianao, ampiasainao ahoana ny fanapahan-kevitra sy ny safidinao. Tena matsiaro ve ianao fa tena fantatro tsara izay safidinao sy anapahanao hevitra, ka ekenao fa tompon'andraikitra ianao amin'izany? Ny toivakan'ny fahamarinana ry havana dia nanapa-kevitra hanao tampombava sy orona ho amin'ny ady atao amin'izao valanaretina izay misy eto amin'ny firenena izao. Misy ny soratra
izay ao amin'ny obolana toko 510 ka ny andiny faha 720. Ny tapany faharoa no voasoratra ao amin'io arovava sy arorony io. Zao le tapany faharoa fa izay mankala kolikoly no hovelona. Izay mankala kolikoly no hovelona. Ny tapany voalohany amin'io dia ny hoe izay fatrapila harena dia mampididoza ny ankonany. Ry havana, ny tenin'ilay safidy teo dia izao. Misy ny olona misafidy ny ila arena, ary zay no andanin'ny androm-piainany, ny heriny sy ny zavatra rehetra tahaka izany. Ary la izy fitiavana, fatrapilana an'izany harena izany izy. Hanika betsaka ny olona no manao an'izany ho ambony Andriamanitra, ambony ny fahamarinana, ka na inona mety azahoana harena, na angalatra io, na hamitaka io, indrindra moa ny anao kolokolo sy risoriso amin'ny karazana fetsifetsena maro samihafa sy ny fitapitaka maro samihafa, fanambakana maro samihafa, dia tsy mampaninona azy zany satria fatratra loatra ny filany harena. Mihoatra noho Andriamanitra, mihoatra noho ny olona, mihoatra noho ny marina, mihoatra noho ny fitiavana, mihoatra noho ny zavatra rehetra. Eto dia misy zavatra izay tenenin'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny teniny hoe izay mankahala kolikoly no hovelona. Ny tena fiainana ry havana dia misy safidy raisina araka ny fanlazaiko tany am-boalohany ihany. Misy fanapahan-kevitra raisina, ary anisan'ny fanapahan-kevitra mitondra fiainana, mitondra fahavelomana dia ilay mankahala ny kolikoly. Ny fankahalana dia toetra izay napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny olona, ary mahatsapan'izany ny olona. Fa ilay ampiarana ny fankahalana no ilaina fantarina hoe iza na inona, satria tsy ny zavatra rehetra no asian'Andriamanitra ankahalaina, indrindra tsy ny olona, indrindra tsy ny teniny, indrindra tsy izy Andriamanitra no tokony ankahalaintsika, fa misy zavatra tokony ankahalaintsika. Mahay mankahala isika dia mankahala ny ota, mankahala ny ratsy tahaka n'Andriamanitra mankahala n'izany, mankahala ny kolikoly, mankahala ny fitaka, mankahala ny teny ratsy, mankahala n'ireny zavatra tsy mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra eny. Izany no tian'Andriamanitra ampiasantsika, ny fankahalana izay haitsika ny manana azy. Fa mbola velo koa le nilazaiko tany am-boalohany, indraindray ny olona dia mampifamadika ny zavatra eo amin'ny fiainany mihitsy. Raha ny kolikoly sy ny faharatsiana ny tokony ankahalainy, ny olona izay tsy tokony ankahalainy indray no ampiarany ny fankahalany, fa ilay kolikoly sy ilay faharatsiana sy ilay ota indray no tiany. Tsy navelan'Andriamanitra ary tsy baikoin'Andriamanitra ankahalany izany izy sika, fa ny ratsy fahotana, ny asan'ny devoly sy ny devoly no asain'Andriamanitra ankahalaintsika. Hitantsika eto fa raha te hiaina isika, raha hifidy ny fiainana araka ilay napetraky Mosesy, dia anisan'ny toetra izay tokony ananantsika koa zany atao hoe mankahala ny kolikoly zany. Satria nahoana? Ny kolikoly dia fambolena fomba fiainana ao anatin'ny fitaka, fomba fiainana ao anatin'ny fitiavana, tombontsoa manokan'ny tena izay midika matetika ho fangalarana na fanampitehana ny tombontsoan'ny hafa manodidina anao, na eo amin'ny fiarahamonina misy zany, na eo amin'ny firenena. Fidio ny lalan'Andriamanitra, fidio izay atoron'Andriamanitra, dia ho velona ianao. Tsy fantatro ry havana izay fomba pahafatesana mety ho ampiarin'Andriamanitra amin'ny olona izay tsy mifidy ny lalany na ny sitrapony na izay lazainy, tahaka ny hoe ny fidianan'Andriamanitra fa aza mifidy kolikoly. Fa fantatro dia izao manao hoe manome fiainana Andriamanitra, ary Jesosy Kristy dia efa nilaza izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Te mba hanana fiainana ve ianao? Ary marina foan'Andriamanitra na ao anatin'izao vanim-potoana sarotro izao azy, dia marin'Andriamanitra fa izy no manome fiainana. Hoy Jesosy hoe zaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana n'izany fiainana izany ho fiainana be dia be. Ary farany ry havana, izay tiako zaraina aminao dia ny hoe te hanana fiainana ve ianao? Tena tian'ilay hoe velona ka araka an'Andriamanitra ary sitraka an'izany. Dia misy teny izay tena mahafinaritra
zay ambarany Paoly fa fanandramany ka hitany fa tsara satria zany moa matetika lazain'ireo apôstôly reo. Ny apôstôly Jaona miteny an'izany, zay efa hitanay, zay efa nandramanay, efa niainany. Dia zao ny voalazan'ny Paoly eo amin'ny Galatiana 2:2-20. Ny anaran'i Jesosy. Voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiahy ka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Ny tena fiainana very havana dia ny mamela an' Jesosy Kristy ho velona ao anatinao, atsiarovanao mihitsy hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko, velona ato anatiko. Fahavelomana, fiainana, zany ny resantsika, zany no asiny ny tenin'Andriamanitra fiditsika, ary anisan'ny fomba iray zay tena nanana an'izany amin'ny endriny tanteraka sy tsara indrindra dia ny hoe avelako Jesosy Kristy hiditra ato anatiko, ary izy no manapaka ny fomba fiainako, ny fomba fanaoko, ny fomba fiteniko, fomba fandikako ny zava-misy rehetra, fomba fiatrehako ny ady rehetra tsy maintsy atrehako, fomba fiatrehako ny trangan-javatra rehetra misy eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainan'ny ankohonako, eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainan'ny firenena, fomba hiatrehako ny rehetrarehetra eny dia lay Kristy Jesosy velona ato anatiko no iainako an'izany. Ary ampahafantariny antsika tokoa lay fomba fanatanterahany an'izany dia izao, fa zay velomako ankehitriny amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Finoana ry havana, ilaina mitombo sy mipetraka ary miasa ao anatintsika, velona ao anatintsika, zany atao hoe finoana an' Jesosy Kristy zany. Zany ny famelana an' Jesosy Kristy hivelona tanteraka ao anatintsika, ka izy tsy maintsy mitombo ary tsika tsy maintsy miena. Ary mety tonga hatramin'io hoe lazain'ny Paoly hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Finoana zay rehetra lazain'i Jesosy Kristy fa izany ihany no marina. Finoana zay teny rehetra ambaran'Andriamanitra fa izany ihany no izy. Finoana ny lalana rehetra atoron'Andriamanitra no safiditsika mba hananantsika fiainana, fa izany ihany no ahatonga atsika ho afa-po amin'izao fiainan'izao, ka hahita ny tena fiainana ety an-tany ka mitohy hatrany an-danitra. Ry havana, manatrika zavatsarotra isika amin'izao fiainan'izao. Tsy mitahotra n'ireny zavatsarotra ireny no tokony hivelomantsika, na manapaka ny ataontsika, manapaka ny fanapahan-kevitsika, manapaka ny safiditsika. Tsy mitahotra n'ireny, fa ny finoana an' Jesosy Kristy ka miatrika n'ireny tsika tahaka ny mpiady, miatrika ireny zavatra tsy maintsy ilaina divana ireny, fa miaraka amb Jesosy Kristy, manana ny finoana azy, manana ny teniny, ary mitondra n'izany fiainana miaraka amb Jesosy Kristy zany, manatrika ireny ady rehetra rehetra ireny. Ny olona miaina mitahotra manoloana an'izany dia karazany efa resy sahady, fa ny olona miady, miatrika ka miady amin'izany kosa dia olona mitady fandresena. Ahoana nefa ny ahafahantsika mandresy raha miaraka amb Jesosy Kristy tsika ilay mpandresy, na ny fahafatesana azy anie efa resin'i Jesosy Kristy araka n'ilay teny vakiana tao amin'ny Hebreo teo e. Ary zany mpandresy zany no te hiaina ao anatintsika, ho velona ao anatintsika, mba hahatonga antsika koa hiatrika ny zava-misy rehetra, ny zava-mampatahotra, ny zavatra to mitondra fahafatesan'ny nofo aza, kanefa mahatoky satria nahoana ilay fanandresy no mivelona ao anatintsika, ka dia miatrika isika. Ny olona vonin-kandresy no miatrika miady, fa ny olona efa resy dia mitahotra no avelany amatotra azy eo, mitahotra ny aretina, mitahotra ny fahafatesany. Tsy maintsy ho faty tokoa ny nofo, fa mpandresy miaraka amb Jesosy Kristy raha to ka miatrika an'izany amin'ny alalan'ny finoana tanteraka zay rehetra ambarany. Dia an'Andriamanitra ny voninahitra ry havana, fa ho antsika rehetra kosa ny fandresena. Alohan'ny amaranana mivavaka dia misy zavatra tiana ho lazaina kely, araka lazaiko teo manao hoe manamboatra arovava sy arorona mba hiadivana, satria tsika miatrika ny valana retina sy izao tranga rehetra zao, miady amin'izany sika, fa tsy tahotra an'izany no hiatrehantsika azy, fa miady amin'izany, fa miaraka amin'ny tompo miady amin'izany. Ka hita fa ny fanatanterahana an'ireny fepetra ireny, zay hoe misy arovava sy orona, manaja ny elanelana, manasa ny tanana mandrakariva, manao zay tsy faneraserana betsaka amin'ny olona
maromaro satria nahoana mifindra amin'ny aretina amin'ny alalan'ny fifampikasoana raha misy olona manana aretina tsy tahotra fa ady no atrehana ka nahatonga ny toivaka ny famarinana nanamboatra nyreny arovava reny satria anisan'izay ahafahana miaro ahafahana miady amin'izany valanaretina zany nasiana n'ilay soratra hoe zay mankahala ny kolikoly no ho velona dia izany no natao mba ahafahantsika maneo sy mampafantatra amin'ny olona zay mifanerasereny na mahiteny fa tena afaka mivelona ao amin'ny tomposika mifanganana amin'ny fahamarinana sy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Misy anefa ny fandaniana zay nanaovana an'izany ary fantatsika fa tsy fikambanana mpitady vola akory ny fikambanan'ny toivaka ny fahamarinana fa isika rehetra ihany kosa ny manohana zay zavatra sy hetsika rehetra atao ka noho izany dia afaka manohana ny fanatanterahana izany satria efa misy efa vita ary misy efa nalefa any amin'ny faritra maro samihafa any isika ka raha misy amintsika te hanohana ny fanamboarana sy ny fanampaharehana an'izany dia azosika alefa vola amin'ny laharana 8375235 averina indray laharana finday 8375235 vola no andefasantsika amin'izany ary ny mpanompon'Andriamanitra Dieudonné Rakotondravoavy no misoratra amin'izany laharam-pinday izany satria izy moa no sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny toivaka amin'ny fahamarinana araka ny taratasy zay feno am-pelantanantsika eny raha mpikambana kotsika dia efa nahazo ihany hoe iny laharam-pinday ahafahantsika mifandray amin'ny anarany io sekretera mpanatanteraka zay manompo ny tompo ao amin'ny sehatry ny toivaka amin'ny fahamarinana io averiko indray 8375235 vola amin'ny teny frantsay izy hoe 034 75 235 51 dia izay no ahafahantsika rehetra mandefa izay mety fanoanana tiatsika omena anatanterahana an'io arovava io sy jorotsika vavolombelona ihany koa fa mahavelona ny safidy iaina amin'ny fahamarinana ka ankahala ny faharatsiana tahaka ny kolikoly ao amin'Andriamanitra no iainantsika an'izany ka dia ho an'Andriamanitra irery mivoninahitra fa ho antsika rehetra kosa ny fahasoavana sy ny fandresena tsy tahotra ny atrehantsika ny fiainana fa finoana ary fahatokina famandresy miaraka amin'ilay inoantsika dia Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iary vavaka sika riavana. Saotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy no miteny izay nomenao anay. Mankasitraka anao ary manome voninahitra anao izay fa Andriamanitra be fitiavana ianao. Saotra anao izay fa afaka manatona anao na dia miatrika ady aza amin'ny fiainanay. Be tokoa ny matahotra ny aretina, matahotra ny fahafatesana, matahotra ny simba ny fiainana, very asa, be dia be ny zavatra mampatahotra ry Tompo. Fa ny fantatray dia izao, raha miaraka aminao izay tsy hanan-java-mahory, fa mpamonjy mora azo amin'ny fahoriana ianao, ary ianao nefa nampanantenanay, fa raha mifidy manapa-kevitra hientitra miaraka aminao izay, amin'ny fahamarinana, amin'ny finoana, dia ianao ilay velona ty anatinay sy miasa eo amin'ny fiainanay no hanome anay ny zavatra rehetra, fa ny teninao nefa miteny anay an'izany, Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Ianao no mampandry anay amin'ny ahy maitso Tompo, na mandeha mamakivaky ny lohasaliko ny fahafatesana zay dia tsy atahotra ny loza satria ianao mitsorakazonao no aminay. Miaraka aminay mandrakariva ianao ilay fanteny tsy andaonao mihitsy nahafoy ianao akory azy. Mampahereza ny tsirairay avy Tompo. Fantatray fa mafy ny zavatra andalovana ankehitriny. Mafy ny fiainana sarotra, tena misy ny mampiororo kanefa Tompo mivavaka aminao, ampitomboy ny finoan'ny tsirairay avy, ampaherezo ny tsirairay avy hifikitra aminao, fa tsy hanan-java-mahory zay miaraka aminao tokoa. Dia ampaherezo ny olonao, ampaherezo ny vahoakanao, ampaherezo ny mpikambana toivaka ny fahamarinana rehetra manerana ny tinosinay ty satany ampitan-dranomasina rehetra andoko azy, ary mivavaka ho an'ny firenenay malagasy izay, mba ho vanginao ny malagasy, hino anao, atoky anao, hiantehitra aminao, hanankina ny fiainany aminao, ka tsy iaina amin'ny tahotra sy ny tebotebo sy ny ororo, fa iaina amin'ny fahatokina anao, lay tompo ny fahefana rehetra ny an-danitra sety an-tany, ny feny zava-misy rehetra, ny tranga rehetra, ary fantatray fa nazao valanaretina misy eto amin'ny firenena sy amin'ny firenena rehetra maneran'izao tontolo izao io azy, hainao no mifehan'io, ka mahatoky anao izahay, hainao koa ny miaro anay,
nabetsaka aza tompo ny mety ho vo manodidina anay dia hainao ny miaro anay ho amin'ireny vo rehetra ireny koa ny aretina ampaherezo hoe tompo sy trano ary miotoky mba hino anao fa ao aminao ny misy ny fiainana dia mivavaka izay mba ampitoerinao amin'ity firenena ity sy amin'ny malagasy rehetra hatramin'ny mpitondra faratamponga hatramin'ny olona izay heverina ho madinika indritra eto amin'ny firenena ity ampitoero ny fanondram-ponao mba hitodian'ny malagasy aminao dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 710, andiny 770. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tanitsika ny tompo, mitady mpiara-miasa izy. ATV no ny chaîne fa ny fikambanana no hery. Midira ho mpikambana, tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg. Renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.